fiainam-pirenena tsy mahatsiaro tompon-draharaha intsony ny olo-pirenena ka tsy samy teny sy mijoro, hoy ny nambara ny OSC Fivato. Fanampoizina na ara-tsakafo tena mbola malaza, fianakaviana 2/40 nalainam-bava tetsy Anosy androany, tsy hita teny kosa ireo voaroy. Tranga fanampoizinana sy fanampoizinana ara-tsakafo, miandry valiteny mahitsy, mangarahara, fanasaziana ary fanavaozana mivaingana ny vahoaka, hoy ny nambara ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Arivan'ny talata 2 ny volana Jolay taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoka vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary asainay ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny raharaha mitazona ny sain'ny maro no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao manoloana ny raharaha teny Ambohimalaza izay namozana ain'olona maro dia namoaka fanambarana ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny androany. Nambarana nandritra izany fa betsaka ny fanontaniana mipetraka mahakasika ity raharaha ity. Ndao rahantsika avy hatrany izay fanambarana izay. Fanambarana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Voalohany indrindra dia mirary fihononana feno aho ho an'ireo fianakaviana namoy avantina noho ny loza ara-pahasalamana teny Ambohimalaza ary mankahery sy mitondra ambavaka ireo mbola miady mafy manaraka fitsaboana eny anivony hôpitaly ihany koa aho. Ny alahelo ny fianakaviana sy ny ady sarotra atrehan'ny marary dia tsy maintsy ajaina fa tsy ararotina. Amin'ny mahafilohan'ny Repoblika teo aloha ahy dia manambara ampahibe maso aho tsy tranga tokana io loza io, vokatry ny fanjakana tsy mahomby, ny fitondrana tsy voafehy ary ny rafim-panjakana tsy voakarakara. Ny tatitra ofisialy voalohany dia milaza fa 1/30 no maty ary tanora manodidina ny 10 no mbola nahiditra hôpitaly satria tena mbola niady mafy amin'ny fahafatesana. Tao anatin'ny fokotany efa marefo no nitrangany ity loza ity, na eo aza ny fisin'ny tompom-pahasalamana fototra 2. Fokotany 7/20 no mifandray amin'ny tambajotran-drano, fa popon-drano 12 ihany no tena miasa. Fokotany 7/20 no misy jiro, ka fokotany maromaro no tsy mahazo rano fisotro madio na jiro. Ireo tsy fampina ara-drafitra ireo dia tsy azo iodivirana, ireny no vokatry ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ampahibe maso no ametrahako ny tena fanontaniana tokony hovalian'ny manam-pahefana. Inona no tena nahatonga ireny fahafatesana ireny? Sakafo simba, lany daty, tsy tokony ho ampiasain'ny mpanjifa intsony. Raha eny, inona avy ireo sakafo ireo? Iza ireo tompon'andraikitra isanambaratongany sy ara-politika no nanome alalana ny fanamparitahana sy fivarotana azy ireo nefa tsy misy fanaraha-maso ara-pahasalamana? Trangana botulisme, vokatry ny sakafo tsy voatahiry ara-dalàna noho ny tsy fampiny herinaratra. Tranga fanampoizinana, iza avy ireo tompon'andraikitra amin'izany? Na izany na tsy izany dia manontany teny isika hoe nahoana no tsy noarahina ireo fampitandremana voalohany na dia efa nisy fahafatesana aingana aza? Nahoana no nisy laboratoara vahiny iray tao Strasbourg voatendry nefa tsy misy manam-pahaizana manokana nanao contre expertise mahaleo tena ary fepetra ahoana no nanaovana ny fitiliana? Nahoana ny talemisana ny veille sanitaire de la surveillance épidémiologie et riposte eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka irery any no nato tamin'ny asany fa ny tena mpanapa-kevitra kosa dia rovana? Nahoana no tsy misy sazy ara-politika nampiarina avy hatrany? Tsy ilain'ny vahoaka malagasy ny fanaovana serasera fotsiny amin'ny fahitalavitra, valiteny mahitsy sy mangarahara, fanasaziana ary fanavaozana mivaingana no andrasan'ny vahoaka. Mangataka ampahibe maso aho fanadiadiana ara-pitsarana mahaleo tena sy azondrehetra rainy, tatsitra avy amin'ny manam-pahaizana no amarin'ny OMS sy ny vokovokomena. Mba ho raisina avy hatrany ny fepetra fiarovana sy fanohanana ireo fianakaviana ny aram-boina tany amin'ny faritra hafa toy ny tany Ambositra, Toamasina, Mahajanga ary Toliara. Ny famoahana fenon'ny valin'ny fitiliana tany amin'ny laboratoara. Onitra omena tsy misy atakandro ho an'ireo fianakaviana ny tonam-pahoriana. Sazy enjana ary tsy misy fanavahana ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra. Ity loza ity dia tokony ho fiandohan'ny fiovana ifotony, fanjakana miaro, manara-maso ary tena miasa. Repoblika vonin-kanarina sy mandray andraikitra, mitaky fahamarinana sy ny rariny ny fanajana ireo ny aram-boina. Mananjo ny vahoaka malagasy anana ho avy ahafahany misitraka fanjarian-tsakafo, rano fisotro madio, famatsiana jiro ary ny fahasalamam-bahoaka azo antoka. Antananarivo 20 Jolay 2024, Marc Ravalomanana.
fa mbola manodidina izay vaovao teny Ambohimalaza izay atrany dia miamivoatra isan'andro ary ifantohandrehetra ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity. Mbola mijanona ho misteri kosa nefa hatramin'izao ny antony sy ny vokatry ny fanadihadiana samihafa momba izany. Fanadihadiana ny Andry Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsary ny Mathieu Prince. Niakatra fampanoavana androany teny amin'ny fitsarana anosy ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza taorian'ny fitoriana napetraka ireo fianakaviana ny arambonina teny fiadanana omaly. Nanomboka tamin'ny 7 maraina dia efa niatrana tsikelikely nanoloana ny fitsarana izy ireo, saingy tsy hita kosa hatramin'ny tolakandro teo ireo olona voaroroy amin'ny raharaha ity. Hatramin'ny alana teny an-toerana, fianakaviana ny arambonina roa nalaina ambavany raha miandry rampitsy kosa ny an'ireo 12 hafa raha ny fanazavana. Noferana ny fianakaviana nahazo netra tao amin'ny fitsarana, nanano sarotra ny fidirana noho izy ireo tsy nahazo fampiatsoana ny taratasy. Feperizay mampiayay ho ny fanazavana. Maninona moa zay tsy afaka miditra amin'ny fitsarana nefa le audience zao efa andeha le zay zany ny zavatra mbola tsy mazava aminay hatreto hoe maninona zay tsy avela miditra nefa zay tokony hanatrika an'iny satria zay mpitory tsy avela miditra zay tondrambady inona ny antony. Zay moa zany miaraka tamin'ny avoka zay to ny avoka no mahalala ny antony fa raha marina hoe andeha le audience nefa hiditra zay. Iray volana sy 7 andro ty aorian'ny tranga ihany koa vao nivoaka tamin'ny fanginan'ny filohan'ny Repoblika mampiantso ireo tompona andraikitra voakasika ity raharaha ity ny alakamisy ho avy zao. Anome tatitra sy fanazavana feno izy ireo hoentina manazava ny zavamisy izay fepetra noraisiny. Ranomaso tsy miaraka mampaty no antikany ireo fianakaviana ity fihetsika ity hanamafisana izy ireo fanapaha-kevitra tara loatra. Araka le fitenenantsika ranomaso tsy miaraka mampaty amiko tokony efa talohan'izay tokony vao nanombonomboka le zavatra dia namebaiko izy amin'izay tokony ho atao ohatran'ireny zavatra rehetrarehetra rehefa misy ny tena mahamay andro zareo dia vetivety kely eo indray andro 24 heures dia efa vita daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa tia ain'olona be dia be ray volana sy herinandro sy 10 andro tsy haiko tsony dia le izany indraindray ohatran'ny mieritreritra izay hoe sarobidy amin'ny olona rehetra ny ainjanakay fa izay ihany mahatakatra ny asarobidy ny ainjanakay zahay miarany ihany marary tena gambany tena atsapaka tena bidy aminay ny ainjanakay anankiroa tao anatin'iray volana indrindra zanako efa tena manana no avy. Misy eo lany ary mivoatra isan'andro ireo vaovao ka miteraka fikorotana saina ho an'ny rehetra noho ny tsy fisiny mangarahara. Raha omaly ny voalaza fanekaran'ny fenoasina teny fiadanana efa vita teny amin'ny hôpitaly CHUD Rampeflo ny fakanambavany voalohany azy ho ny fahita lafim-pirenena. Ny mpanao fanadihadiana misanany Elokabevava eo anivon'ny polisy pirenena sy eo anivon'ny zandarmerie pirenena no nanao ny famitorana. Tsara homariana fa niatsika an'izany fakanambavany voalohany izany izy fenoasina tato amin'ny hôpitaly. Arak'izany dia mbola mitoy ny fanadihadiana amin'ity raharaha Ambohimalaza ity izay taritin'ny eo anivon'ny fitsarana. Fenoasina ihany aloha zany no natao fanadihadiana taty amin'ny hôpitaly. Atao amin'ny hôpitaly izy dia izay no nanaovana fanadihadiana anazy. Mijana ho mistera hatramin'izao ny tena marina momba ity raharaha ity na ny singa nitarika fanapoizinana ka nahafaty olona maro na ny fanafody mety hasitrana ireo mbola mitsapo teny. Tsy misy mahafantatra, tsy afaka miala ary tompon'antoka amin'ity fahafatesan'olona teny Ambohimalaza ity ny tompon'ny fety hoy ny fanazavany fianakaviana. Zay tsy hoe hiady aminareo lehibe akory fa mba dia afantatra ny marina fotsiny zay hoe inona ny tena nafata zanakay, inona tokoa le fanapozinana, inona ny zavatra nohoanin'ireo zanakay ireo, inona ny namena azy tany satria tena hatreto zany zay tena hoe tsy ninona fantatray mihitsy fa dia hoe maty fotsiny zanakay dia izay dia hoe maty zavatra araka ny teneniko mbola veriko foana hoe le izy lasa ohatran'ny valiteny boribory ohatran'ny hoe valiboraingina raha zay efa nametraka fitoriana ho an'ny fenoasina manoa. Zahay aloha zany
za tena tsy miala amin'ny fenoasana na izy za zany satria za koa moa zany tsy mahalala an'izay tompona andraikitra le izy fa i fenoasana mifantatro fenoasana nanasa ny zanako mivantana tsy nisy hoe namany ihany na namany ihany ireo zanako ireo fa i fenoasana namany dia izy no nanasa azy noho izany fenoasana ihany angamba no fantatra hatreto no fantatra rehetra mahafantatra zay hoe izy anoana fa fenoasana nanao ny invitation fenoasana no karakarahan-draraha dia fenoasana zany no hatreto aloha ny tompona andraikitra voalohany tokony ahafantarana marina zay na tonga nanao mbola noho itsy ny tiana moa izanaka roa ity ihany koa fa vokatry ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza-miasa nataon'ireo mpitsabo tamin'ny andro voalohany no nitarikaingana ny fahafatesan'ny zanany miantso ny fahatongavan-tsaina ireo tomponantoka ny tenany raha tsy aivina no domandry ny alatsinainy any 10 jona ionja zokiny nombana ary ny alakamisy 17 jolay kosa no domandry nombana izy menada izay samy nanatrika ny fety teny Ambohimalaza avokoa ny 14 jona lasa teo taraina hoe tsy mandeha ny oxygène dia samy manodinkodina sy mandefa kely eo dia tsy mety dia lasa indray manaika hoe be marary nefa mino koa angamba fa raha amin'ny fotoana sarotra sy be marary oatra ireny misy afaka natsona tany ambadika ifanampy aminareo hoe be marary nefa tongavinareo tao amin'ny ilany avatsy tsy misy marary mihitsy fa tao aminareo nisy marary mihina fa afaka mifanampy tsara fa zany hoe tsy fantatra na le tsy fahaiza-miasa ve le izy tena raisiko hoe tsy fahaiza-miasa sa efa zatra n'le routine sy mikitokitoka olona fotsiny hoe jasanay ity tsy zany tsy nareo mibaiko anay zay tsy mibaiko tompoko fa mamana marary anay tsy maintsy mikoropaka zay hoe inona amin'izay nanay ny-janakainy fa zay moa zany le izy dia tsy maintsy manaiky zay fa misy tena za tena nahita misy ny tandrevaka nataonareo nandray anay voalohany indrindra tamin'ny andron'ny alahady ary tena veriko foana zay tsy ndriko foana fa ianao le nandray anay voalohany tena hitako hoe nanao tandrevaka taminay angamba tsy fantako misy 7 ireo efa sitrana ka nivoaka ny hôpitaly Archiarara ny vaovao mbola misy 7 manaraka fitsaboana andrasana kosa ny valin'ny fanadihadiana rehetra makasika ity raharaha ity mbola eo amin'izay vaovao izay atrandry ny akanjo fotsy ny lanja sorabaventy ireo fiarahamonim-pirenena ny ray feo androandry manoloana ny raharaha fanapoizinana sy fahapoizinana ara-tsakafo nahafaty olona 50 mahery manerana ny Madagasikara nampiakapeo izy ireo mitaky ny fandraisana andraikitra ireo manam-pahefana isatsokajiny manoloana ity tranga ity ary miantsony sy ny mangarara sy ny fanapahan-kevitra miaro ny zon'olombelona izay vohitsakitsaka tanteraka esory na miala izay tsy mahavita azy hoy refraisam-monim-pirenena raha nanao fanambarana niaraka tetsy ambatonakanga androandry tadim-baovao makasika izay masina ny aina hoy ny kikian'ireo fiarahamonim-pirenena androany ny rantiranty teny amin'ny sorabaventy no lanjan'izy ireo ny fitakiny manoloana ny raharaha fanapoizinana sy fahapoizinana nahafaty olona 50 mahery teto amin'ny firenena anisan'ireo ny hoe aoka ny fitsarana tsy ho tongilana omeo vaovao marina hitandremana silence officiel, poison légal à Madagascar, signé gouvernement, soyez à la hauteur des attentes de vos citoyens. Nampiakapeo ny fiarahamonim-pirenena mitaky ny mangarara sy ny fandraisana andraikitra ireo manampahefana isantsokajiny manoloana ny tranga fanapoizinana ara-tsakafo amin'ny faritra sy toerana maro eto Madagasikara. Miendrika fanotkodinana saim-bahoaka ho izy ireo ny fomba famohana ny vaovao makasika ny fanapoizinana ara-tsakafo. Ny fanesorana tsy misy fepetra ireo tompona andraikitra tsy mahavita ireo asa iantsoroany na eo amin'ny lafin'ny sécurité alimentaire na eo amin'ny fiahinan'ny fahasalamam-bahoaka ary ireo anivon'ny fitsarana izay tokony ho tandroka ary ny vozona amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ireo nahavanondoza. Aina no resaka tsy tokony idirana politika hoy ny fanamafisana. Zonim-panohitra ny milaza ny zava-misy ary anjara ny mitondra ny mandray ny tandrify azy amin'ny matompona andraikitra voalohany azy ireo. Tia zatra miatra manainty ka tsy tokony dia na ny mpanohitra na ny eo amin'ny fitondrana dia tokony tsy apiditra n'le hoe raha politika le izy fa le politika tokony angatahana ake tsy ny politika midratsy fa ny politika angatahana dia ny hoe mba jereo mbola olona mbola misy marary ake mbola mety misy ho faty efa maro loatra le akizy izay namoniny ainy dia io ny tokony jeren'ireo
fa tsy tokony ampidirana le izy hoe politicienne zay fotsiny le tena zoany mpanohitra no manao interpellation any mpitondra ihany koa satria izy ny tokony andraikitra voalohany amin'izao zavatra mitrango zao. Mitaky ny sina fanadiadiana matianina iantohana ny filaminantsainy daolobe sy amerena ny fiparitany ono-ono samihafa miteraka korondana sy fanatoitoinana ny saim-bahoaka ny fiarahamonim-pirenena. Tsy misy ny mangarahara manjaka ny fitavozavozana ho ihany ny firaisamonim-pirenena. Fanapaha-kevitra matotra sy azo tanteraina tsy verena ny tranga tahaka izao no andrasana amin'ireo tompona andraikitra voakasika ny alakamisy ho avy izao. Matoa zany mbola betsaka ny rumeur, matoa mbola betsaka ny olona misavorovoro makasika n'ilay atotan-kevitra dia mbola misy zavatra tsy mangarahara eo zany. Dia misy version samy hafa avy amin'ny fitondram-panjakana na ny isan'olona maty io na ny fandraisana tanana n'ilay marary raha mahita tsika dia misy version samy hafa zany zany endrika fitavozavozana daholo. Ny tena andrandraina zany zao aorianan'io fiantsoana ataon'io dia hoe tokony tonga dia mipetraka mazava hoe ahoana ny itsabonan'ireo olo ireo satria raha ny zava-misy zany dia mbola miandriandry fotsiny eo ireo olo ireo fa tsy fantatra hoe inona ny tena mahazo azy mba hamaly le fanontaniana zany hoe ity ny fanafody sahazan'ireo olo ireo. Voalaza fotsiny hoe fanapoizinana le izy fa tsy fahapoizinana dia inona le poizina tsy mbola voavaly mihitsy nefa ny famantarana n'le poizina ny lalana mahatonga any amin'ny hoe ity zany no fanafodiny io. Iantso izy fa hoe inona ny zavatra mitranga aorianan'le fiantsoana sa mbola iampiray volana indray ve vao hoe ho hita ny fanafody. Fa io koa le fandraisana andraikitra mba ahafahantsika olom-pirenena rehetra mahafantatra hoe inona tsara ny zavatra mitranga ary inona tsara le fipetra ho raisin'ny fanjakana mba tsy hitranga intsony zavatra miainantsika teo. Mananjo isitraka sakafo ara-pahasalamana tsara kalitao ny vahoaka malagasy. Mananjo azo fitsaboana matianina araka ny voafaritra lalàn'ny zon'olombelona. Voaitsakitsaka tanteraka nefa izany ankehitriny. Tsy tokony andrasana faty olona indray vao hitady vahaolana ireo tompona andraikitra. Matoa ianao hoe ianao no mitantana an'ilay firenena, ianao mitantana na service anankiray indrindra fa mikasika an'izany hoe fahasalamana zany. Fahasalamana ake dia fototra iainana mihitsy ny fahasalamana nefa any le izy ny fiatraikany. Dia mbola ihany ve hoe mbola izy sy maty vaovao ve vao tena vao hoe mbola aka nosy teo fanapaha-kevitra entitra sy mazava zay. Tsy tokony hijanona hatreo fa mila fanaisana andraikitra ireo solombavam-bahoaka izay misolovava ny vahoaka ny zavamisy momba ity raharaha ity ka tokony hanokafan'izy ireo ilay antsoina hoe enquête parlementaire mixte izany hoe fanadiadiana andraisan'ny ankolafo kely rehetra anjara. Tokony tsy atao ambany-javatra zany reny tranga reny dia izay ny intsonan'izay enquête parlementaire mixte zay. Lasa maty foana zany ny olona tany Ambositra na tany Mahajanga satria hatreto dia mionona amin'ny hoe intoxication alimentaire na fahapoizinana ara-tsakafo nafaty an'ireo olona ireo. Tsy misy angom-baovao mazava zany na analyse tena manambara hoe inona marina no nafaty an'ireo olona ireo. Misy tompona andraikitra marobe voatonotony eny amin'ny tambazotra eny tokony anaovana an'izay fanadiadiana izay. Zay ngambany no antso atao amin'ireo solombavam-bahoaka mba tena hiaro ny vahoaka amin'izay ny solombavam-bahoaka amin'ity raharaha ity mba enquête tsy mitanila aneo ny marina zay takin'ny olom-pirenena rehetra. Ankoatra io na tsy ary ireo namony ainy anjatony tanikongo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena manodidina ny 700 niara-nanao fanambarana androany. Nambaran'izy ireo fa noho ny tandrevaka sy ny tsy fanaovana laharam-pameana ary tsy fandraisana andraikitra momba ny fahasalamam-bahoaka ihany koa no nitarika fa tsy olona maro tany an-toerana. Iverenantsika ihany ny vaovao mahakasika izay rahateny Ambohimalaza izay rehefa avy eo fa lafim-baovao hafa tanteraka vetivety ambony erijika tsy sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena rehefa mangina sy tsy mahatsiaro ho tompon-draharaha ny olom-pirenena hoy ny firaisamonim-pirenena Fivato ho an'ny androany. Mieritreritra azy ho tompony zavatra rehetra ny mpitondra fanjakana ka manao ny fomba rehetra ampanginana ny olona hoy ny fanamafisany ireo. Ndao rahantsika ny fanadihadiana sy ny tady-baovao mahakasika izany. Manana azy ho iteny sy ilaza ny zava-misy marina manodidina azy ny olom-pirenena. Ankoatra izay zo izay dia andraikitra ny fitenenana sy ny filazana ny zava-misy marina. Tsy mazava mirehetra nefa ny famaritana sy ny mahasamihafa natao hoe manohitra, manakina, mitsikera ka mahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy mahatsiaro ho tompon-draharaha intsony hoy ny Fivato. Mitazona ny fahefana eo am-pelantanany ihany koa ny mpitondra.
mieritreritra azy ho tompony zavatra rehetra ka manao ny fomba ampanginana ny olona hoy ny fanamafisana. Tsy mahatsiaro tompondraraha zany le vahoaka zay ne ny atao république res publica ny vahoaka ny tompony raharaha tompony fahefana tompony zavatra rehetra eto anivon'ny firenena zay ny mahatonga ny olom-boafidy no irahany hitatana ny fananany de manana zo izy zany a hiteny sy hitsikera am'izay zavatra sy mety de iny no arifanina mampantehintsika any amin'ny tena fampandrosoana izay zavatra zay ohatra ny efa le mpitondra zany mieritreritra ao izy no tompony zavatra rehetra aty amin'ny fahafitamben'nypolo taonan'ny repoblika isika de mbola hoe isaorana ny isaky ny misy zavatra atao zany a isaorana ankabe ny tanàna fa ny vita le ty sekoly ty isaorana ny filohan'ny repoblika fa vita zao fa nga io anazy fa zavatra tokony ho nataony zany ny fanaovana fotodrafitrasa de asa farafahakely ny tokony ataon'ny mpitondra satria ny olona mitombo de misy fotodrafitrasa mitombo mifanaraka am'izay izay le mahatonga ny eo mitandrotandrona le olona satria zay zavatra rehetra zany de sao dia nohitohina foana ny mpitondra ayahina de ny eritreretina ho fahavalo daholo zay miteny satria mety hanahana kely ny fepotona hipetrahany amin'ny fanjaka zany hoe sy miomana am'leo alternance démocratique misy le olona zay toe-tsainan'le mpitondra zay tsy mipetraka fa lasa le toe-tsainana fanjakana foana zany. Sarotra raka izany isina fampandrosoana raha ny vahoaka tom-pahefana no tsy mahasamijoro sy miteny ny zava-misy mariny. Ka ny tsy fitenenana sy fahasain'ny olosotra miteny eny de tsy ahafantarana n'izay blocage mety tsy mampandroso ny firenena izay ny maharatsy an'io raha vao tsy teneninao hoe inona ny tena zava-misy marina de tsy ahita vahaolana maharitra ianao zany ny vahaolana teny izy am'le resaka hoe fampivoarana le firenena zay ny tena toe-tsaina hoe dikany hoe démocratie sy ny république moa mifamatitra fao de mila resahana mangarahara satria fahefam-bahoaka zany république zany zany démocratie zany vahoaka ny tompona fahefana tompony zavatra rehetra manana droit izy ny hiteny. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fihetsiky ny mpitondra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena hoy ihany ny Fivato. Ahitana taratra izany ny fanaovana filan-kevitry ny ministra manokana mihitsy ho fanisorana tompona andraikitra ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka noho ny fitetenenana foana nataony hoy ny fanamafisana. Rehefa inona ny mandray fanapahan-kevitra aingana ny mpitondra na zavatra efa hita fa tsy mety aza mantsy avelan'izy ireo mangina fotsiny hoy ny Fivato. Na io moa le lasa any hoe foentina amin'ny Facebook ve ny firenena sa ahoana rehefa masamasaka le raharaha de mandray fanapahan-kevitra aingana le mpitondra fa tsy fantany hoe zao ny tokony mba misy ny anticipation am'le fanapahan-kevitra hoe zao ny zavatra mety hiteraka fahasairanana de alefa mialohan'ny fanapahan-kevitra fa tsy efa mikorotana le vahoaka zay vao mandray fanapahan-kevitra maimaika zany ianao. Zay ny fomba fahitanay io zavatra io ka rehefa ambony ny miakatra ny opinion mikasika an'le raharaha de zay vao mandray le fanapahan-kevitra mifandraika am'izay le mpitondra ka tsy de tokony ho zay fa zay aloha reny hoe gouverner c'est prévoir de tokony hoe inona no mety fiatraikan'ity zavatra ty fa rehefa zavatra mangingina eo na hita fa tsy mety de avela fotsiny am'izao a. Tompona andraikitra feno amin'ny raharam-pirenena ny olo-pirenena tsirairay no izy ireo tompo-pahefana ka mampindran'izany ho an'ny mpitondra. Tsy afa-miala amin'ny zava-misy ihany koa ny mpitondra fanjakana satria gouverner c'est prévoir ho iatrany ity fresa amin'ny pirenena ity. Iny vaovao iny indrindra no iverenantsika amin'ny raharaten'ny Ambohimalaza satria hatramin'ny androany dia misy ny fahasahiny ireo zazakamboty noho ny zavatra nitranga teny Ambohimalaza iny mitaky ny amoanany marina makasika ity raharaha ity. Ankoatra ireo ray aman-dreny namoy zanaka mantsy dia maro ihany koa ireo manantena vokatry ity tranga teny Ambohimalaza ity. Isan'izany ny izy teny mianadahy zanak'i Tomily sy ny zanaka vaviny Ketra izay anisan'ireo raiky amin'ny telopolo namoy ny ainy. Ankizy kely efatra very raitsy fidiny ka namoaka ny alahelo tamin'ny tambazotra ho an'ny androany. Ndao rahantsika ny tati-baovao mahakasika izany. Justice pour mon papa et tous les autres. Misson izahay. La vérité est enterrée. Mafoanany ny lozany papa Tomy ka tsy anaiky izahay. Justice pour mon papa Ketra.
santionany amin'ireo sora-baventy no lanjain'ireo zaza-kamboty tsy fidiny no netraketraky ny sasany ireo. Milobava ny zaza satria mangidy ho azy ireo ny fahabangana izay tsy voasolon'izaniza. Tsy fantatra raha teo ny tena marina amin'ity raharaha ity. Manantena ny fianakaviana fa tsy hijanona amin'ny fanadihadiana an-taratasy sy fepetra foezaka fotsiny ny mpitondra fanao fanadihadiana lalina isehony marina mba hisoroana ny loza mitovy amin'izao amin'ny ho avy. Ireto zaza navelany Tomily ireto sy ketra dia mijoro vavolombelony ny fahadisoana sy ny tsirariny manjaky ny nivon'ny fiarahamonina. Raha mbola tsy mipotra ny marina sy tsy mahazo rariny izy ireo dia ho takatra mandrakizay amin'ny tantara ny ranomaso sy ny fahabangana navelany ity loza ity. Tsy angina intsony ny marina fa ifo miaraka amin'ny feon'ireo kamboty manantena fialantsiny sy fitsarana mendrika. Lafim-baovao afatanteraka nitrangana famaizana goavana tao amin'ny tsenina sabotsy ao Antsirabe ny omaly alatsanainy ariva tokony tamin'ny dimora tanoany. Raha ny tatitra voaray dia manodidina ny 700 isanjato ny fahasimbana vokatra izay loza izay. Maikila forehatra ny akamaroan'ireo tranoeva sy ny toeram-pivarotana ka manoloana izay fa voazana goavana izay dia nankahery ny mponina sy ny mpivarotra ao amin'ny tsenana sabotsy ny Flo Marc Ravalomana. Aratsika ny makasika izay. Toerana manandanja ara-toekarena sy ara-sosialy ny tsenan'ny sabotsy ao Antsirabe satria eo no ifanomezan-tanana eo amin'ny tantsasy sy ny mpivarotra. Betsaka amin'ireo mponina ao vakina karatra no mivelona mivantana avy amin'ny asa sy ny fidiram-bola avy amin'ny tsena ity, hoy ny Flo Ravalomana marika manoloana ny fahavoazana ny tranga tao amin'ny tsenan'ny sabotsy Antsirabe alina. Politika fanoanana tantsasy sy ny varotra madinika tamin'izany fotoana izany no namporisika azy anatsara sy anamboatra io tsena io, saingy raha izany ankehitriny tsy raha vatanteraka ny fanahy na dia raha vazany tsena, hoy ihany ny Flo Ravalomana. Eto dia aneo fiaraha-miory sy fampahirezana ho anareo izay niarambona tao Antsirabe, tao amin'ny tsinana Antsirabe avaratsena. Tena malahelo tokoa ny foko. Ka dia miara-namona aminareo ny faravan'ny fananana, fahasamban'ny trano. Tena tsy ahitro raha tsy teny aho. Ary mamelay anareo tena ilaza aminareo zavatra manjoa an'ity firenentsika ity. Loza, tena loza, miantra firenentsika amin'izao fotoana izao noho ny fahasahiranana, fahoriana. Mbola miampy an'iraiky io vokatry ny tsy fitandremana, na vokatry ny akasiparana, na vokatry ny lololono maro samihafa. Ka dia na inona ny trangana io dia efa may izy io, may ny 700 isanjato ny sasany miantso aty. Ka hoe anareo tsy ahitro mihitsy raha tsy miantso aho dia mandefa amin'izao fampahirezana anareo zao ho anareo izay niarambona ho amin'ny mponina Antsirabe. Ary io tsy ianareo tompontsena ihany anie, fa na ireo mpitondra mivokatra amidy eo koa ary samy vomafy daholo. Loza, tena loza. Ka dia mahereza ireo olona marina fa dia zao zany ny zava-misy aloha, tsy maintsy mijoro tsika ary tsy maintsy miarana, tsy afaka ny andro fotsiny eto tsika. Ka dia zao koa nefa manana andraikitra lehibe dia lehibe amin'izany ny fitondram-panjakana, ny tompona andraikitra ny Antsirabe. Ataovy re zay mba ahafahana mifanampy, miasa miaraka. Nareo ny tompona andraikitra amin'ny fitondrana any amin'izao fotoana izao, mahafantatra tsara tokony atao. Ka dia zay ny zavatra mba ampitaiky aminareo any, ampitaiky ny voaka malagasy rehetra. Zay ny mampiara-monina amintsika eto, fampahery, mifanampy. Zay iaraloha fa dia samy tenyandriamanitra, mahereza ianareo. Ny antoandro teo dia tonga nijery mivantana ny fahavoazana sy ny resaka tamin'ireo olona voakasika ny solom-bava-mahoaka Jean-Michel François, lany tamin'ny anarany Fraisankiny, izay iraka avy amin'ny Flo Ravalomana. Nilaza ny tenany fa tokony tsy hisy ny fanoliana na fanesorana atao amin'ireo mpivarotra, tokony samy anadio ny toerany ny rehetra ary iverina amin'ny toerany izay efa nisihany sy niasany nivarotra teo aloha. Tsy avela anjavona ny asa sy ny fiainana ny orona teto, hoy ity olom-boafidina namafy, ary ny antso ho an'ny fanarenana miaraka.
araka ny efa narahantsika teo dia nidina teny antoerana nisy olombavambahoaka avy amin'ny firaisan-kina ny tolakandro teo nijery ny zava-misy sy ny fahavoazana ny tranga tao amin'ny tsena ny sabotsy io nandritra izany indrindra no nitondrany afatra sy teny fakairezana ary ihany koa antsoavo ho an'ny mpivarotra sy ny mponina ao Antsirabe mba hiaraka anarina ny fahavoazana izay hatrany amin'ny 5 isanjato ho an'ny fahampotehana izay ndoarantsika ny antsipriana izay. Alatsinainy mainty ho an'ny mpivarotra sy ny mponina Antsirabe ny omaly alatsinainy ndraiky amin'ny 20 Jolay. Mahatra any amin'ny 5 isanjato tany ho an'ny tsenany sabotsy. Tokony ho tamin'ny 5 ora sy 5 no ny andony afo ary tsy voafaritra mazava ny atombony. Tany amin'ny 2 ora maraina tany ho an'ny vao tena voafehy izany. Ny fiainan'ny mponina mihitsy no voakitikitika malohana ity vona ity ho ny solombavambahoaka ny toerana. Hiteraka fasahirana anagoavana ho azy ireo izany. Misy lesona tokony tsoana ihany koa amin'izao tranga izao. Hoaizy reto olona be dia be reto, ahoana ny fiainana isam-baravarana isaky ny tokona baravarana, ahoana ny fiainan'ny rikala be lelikely satria efa hiditra kosa amin'ny mpianatra dia hoaiza daholo. Mafy tena mafy zany ty ka zao no izy voalohany indrindra moa misy lesona tokony ho tsoahana. Ny lesona tokony ho tsoahana aloha zany dia hoe asiana lalana foana andehanana ahafahan'ny tomobilina mitsofoka ao anatin'le tsena satria lesoka anankiray izay tsy nafahan'le pompier niditra tao anatin'le tsena namono ny afo. Raha izay faharoa ihany koa manentana ny pompier ihany koa mba amin'ny ora zany izay mba vonona lalandava amin'ny ora izay tson'ny olona amin'ny fahamaizana ohatran'izao zany dia mba haingakaingana dia hoe fotoana tsasakadina fefakadina dia efa vonona ahafahana mifeny afo. Fa raha tara be ny pompier dia tsy tafiditra dia io no miteraka an'ilay fahavoazana be tsy roa amatany ohatr'izao. Manao antsoava amin'ny tompony andraikitra araka izany ity olom-boafity ity andrenandraikitra manandrify azy anarenana ny simba. Manao antsoavo ny mpitondra fanjakana hijery maika ny fiainany reto varotra reto, ny fiainan'ny mponina eto Antsirabe, tokony lahara-pahamehana amin'ny zavatra rehetrarehetra izao zavatra manjo zao. Priorité day priorité amin'ny masolom-bavambahoaka ny tenako eto dia manao antsoavo ny prime ministre, ny membre ny gouvernement rehetrarehetra eny hatramin'ny président-ny sénat. Zay le nanaovana antsoavo hoe sorina aingana le izy dia miverina amin'le tena satria ny antony io mantsy dia ny olana dia zao. Raha ohatra ka isorina ato mpivarotra dia rehefa isorina ato mivady dia iedina indray io toerana io ary mety tsy tompon'le toerana indray no lasa tompon'le toerana io. Dia mba elatsika amin'izay indrindrindrindrindra zao nefa fahavoazana ka ho lasa bizibizina indray le zavatra rehefa aveo dia tsy ekena mihitsy zay. Nanadio ireo toerana ny mpivarotra ny maraina teo ary nilaza fa tsy hivoaka ny ivelan-tsenana izy ireo satria efa mandeha ny resaka fa isolona hafa ampidira ny tompony andraikitry ny tsena. Maro ihany koa ny mpivarotra no miezaka manarina ny tsenany. Eny amin'ny lalana avaratsena ireo mpivarotra no mivarotra mandra-pahita izay toerana isy azy ireo indray ary efa samy namaritra ny toerana ivarotany raha nito io maraina io. Vao makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray mitoy hatrany ny fakakevitra ho fampiarana ny paikady pirenena iadina amin'ny kolokolo 5 sy ny taona 3 no tanterahina androany nidinika ny fanaovan'ireo matianina sy ireo rafitra miady amin'ny kolokolo mahakasika indrindra ny lafo ny fanarahamaso sy ny tombany. Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fanaovantsonify raha miasa teo amin'ny komity mitandro ny fahitsina na ny SASI sy ny Instat. Ndao rahatsika ny tatobovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince momba izay. Ao anatin'ny dingana amin'ny fampiarana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly na ny SNLCC 522 izay vao nankatoavina ny fiandohan'ny taona teo i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy fomba vaovao entina mampiatra izany amin'ny alalan'ny fametrahana lasitra, fanarahamaso sy manao fanombanana. Eo ny komity sahana tombanezaka izay manao tatitra isan-taona. Ny komité ahitana ireo mpandray anjara avy amin'ny lafikery samihafa na ny komité multi-acteur misy ireo olom-bofidy eo anivony Antenimera Rotonto sy ny fiarahamonim-pirenena.
tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny tanjona stratejika telo amin'ny paikady izany dia ny ady amin'ny tsy matomanota ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampanjakana ny kolotsaina mandala ny fahitsiny. Voalohany indrindra dia ilay rafitra mitarika comité de pilotage ametraka n'ilay lasitra entin'io komika io hiasa isika dia le comité de suivi évaluation ao anatin'io zany dia isa-taona dia mila manao tatitra ny olona manatateraka sy mampiarana ny paikady adina amin'ny kolokolo hoe zao ny zava-bita, zao lay tondro, zao lay indicateur, zao le tanjona fa zao ny zava-bita. Dia raha misy elanelana io ekary dia tsy maintsy manazava ireo tompona ndraiky saminy ady amin'ny kolokolo ary eo ihany koa dia tsara ny fanavaozana lehibe indrindra ihany koa ao anatin'io le cadre andresahaka io dia misy an'le hoe comité multi-acteur. Ao anatin'le comité multi-acteur indray dia misy an'ireo olom-bofidy ao anatiny avy amin'ny atenimeram-pirenena sy ny atenimeran-doolona. Zareo moa fatatsika fa manana izay anjara asany manara-maso ny asan'ny gouvernemanta zay. Misy ihany koa ao solitena ny fiarahamonim-pirenena, misy ao solitena ny misera tsy miakana amin'ny fanjakana ary misy solitena ireo mpiara ny ombrandoka amintsika na ara-teknika na ara-bola ary zay no mazava-dehibe an'ilay comité io satria mahaleo teny io. Nanomboka androany araritra roa andro ny fifamidiniana ireo matianina momba ny fampiarana ny rafitra fanaramaso sy fanombanana ny paikady pirenena hiadina amin'ny kolokolo na ny SNLCC 522 tetsy Anosy. Atrikasa izay aran'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo izay mampivondrona ireo manampaizana manokana nasionaly sy iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny fanaramaso sy ny tombana. Nisy ihany koa ny fanaovatsy ny fiara-miasa teo amin'ny CSI sy ny STAT izay mitaky ny famoahana antotany isa-marina sy ilain'ny rehetra hanamafisana ny ady amin'ny kolokolo eo amin'ireo mpisehatra isan-tsokajiny. Fa nanomboka ny paritaka ny vaovao ny farany herinandro teo fa notendrena mangingina ho mpanolotsaina manokana ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika isana ny raharaha iraisam-pirenena Ramatoa Romivosa Andrianarsoa. Fantatry ny mpanara-baovao fa voaheloka noho ny resaka kolikoly ity talen'ny kabinetra teo alohan'ny filoham-pirenena ity. Nanaitra ny maro ity vaovao navoaka ministra teo aloha iray ity ny farany herinandro teo. Raha izay tokoa mantsy ny zava-misy dia mampiseho fa ankasitrahan'ny fitondram-panjakana ny fanaovana kolikoly hoy ny faneho-kevitra ny antsiprian'izay. Telo taona sy tapany an-tranomaizina sazy miantra no sazy Romi Andrianarsoa talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblikan'ny Madagasikara teo aloha araka ny didina avoaka ny fitsarana britanika Sotoary Crocourt. Raha kolikoly no ny ampangan'ny National Crime Agency na ny NCA maso ivo britanika misana ny ady amin'ny eloka bevava. Nisy anefa ny vaovao mivoaka ny farany herinandro teo fa notendrena ho mpanolotsaina isana ny raharaha iraisam-pirenena eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Romivosa araka ny fampitambo avao nataona ministra iray teo aloha. Raha marina izany hoy ny mpanao politika Alera Sambany dia midika fa mankasitraka kolikoly ny fitondram-panjakana malagasy. Ankoatrio dia mampiseho ihany koa fa isan'ny tao anatin'ilay raharaha na voasarignitra azy ny fitondram-panjakana malagasy. Mampieritreritra raha izay tokoa ny zava-misy hoy ihany ity mpanao politika ity. Mampanontany tena ary zay koa mametraka fanontaniana hoe tena nisy tokoa ve zany fanendrena ho mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena any Ramatoa Romivosa. Fanontaniana petrakinay zany satria vaovao nandeha zany tamin'ny herinandro teo ka sanatria ka tena tonga amin'izany tokoa ny filohan'ny repoblika dia manahirana ihany zany amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana satria sarotrarotra ny hanenkenao hoe olona voahenjika tamina resaka kolikoly hoe dia mbola ho raisinao indray ho mpanolotsaina dia io zao hoe sanatriavana misy firaisana tsokombakomba ve ao anatiny ao zavatra azo eritreretina zany anankiray. Ny faharoa manaraka an'izany inona ny intérêt manokana zay tena hoe tsy maintsy isotomana n'ilay olona ho mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika sy amin'ny ataoko hoe ny présidence na fiadidian'ny repoblika malagasy. Ary ny fahatelo farany dia mampanahy ihany zany amina ataontsika hoe cohérence ny ady ataon'ny fanjakana satria fanjakana malagasy any nisany nanao sonia ary nampandany ny politique nationale iaditsika amina kolikoly. Ny tena mahazendana hoy ireo mpisehatra politika dia ny fahanginany eo anivon'ny fitondrana manoloana ivovao miparitaka io. Andrim-panjakana manokana ny fiadidinan'ny repoblika ary zavatra saripady no iandreketanao ka tsy tokony ataoko toatoa hoy hatrany ny efa neho-kevitra. Raisin'zareo zava-dehibe le vaovao nefa zavatra ohatran'izany dia tokony hisy ihany ny ataontsika hoe ny réponse na valikafatra
official tokony ho avoaka ny mpitondra tenin'ny gouvernementa na tokony ho avoaka ny taleny kabinitra ny fiatidian'ny republika. Fantatsika tsara fa ny filohan'ny republika dia andrim-panjakana manokana io. Zany hoe zany tsy kitoatoa ny zavatra mandeha makany fa tokony manaraka ny findra araka teny tokony misy foana zay moa ny fomba fanaony zareo hoe zany tsy lalàna tsy mitena an'izany manao enquête de moralité izy nan'olona ho tendrena ho tale fotsiny ary na tale généraly dia anaovana enquête de moralité afatarana hoe olona vanona ve olona manana olo madio ve amin'ny fitantanana ary olona manana le traikefa ahavitan'le asa sy ny adidy apetraka aminy ao anatin'ny fitondram-panjakana. Ratsaivina Trandy dia noho ny raraha kolikoly fikasana fakana vola ambony apanga tamina orinasa vahiny ny kasa andraraha teto Madagasikara no navoasambotra any Romivosa tany Angleterre ka navoafonjy azy andrasana arak'izany ny fanazavana hoentiny eo anivon'ny fanjakana momba ity vaovao ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anjaton'ireo mpisomponenana Soudanais any Egypte no tonga ao amin'ny hiagarany Cairo iverina ody any amin'ny renivohitry Soudan izay efa tafaverina tsikelikely eo am-pelatana ny tafika Soudanais rehefa nalay ny milisie force de soutien rapide na ny FSR tamin'ny kerisetra. Rotiky ny adiny trano i Soudan nanomboka ny volana aprily 2024 ka niteraka crise manoloana izany zavatra izany. Ndao ratsika ny fanadiadina. Anjato ireo mpitsomponenana niala ny Egypta ody any Khartoum, Soudan. Taorin'ny fialokafilofana nandritry ny ady izay mbola mitoy ao Soudan dia nanapa-kevitra ny ody an-tsitrapo any an-tanindrazana ireo mpitsomponenana Soudanais izay nifindra vonjimaika any Egypta noho ny fanafitohinana ara-piarovana. Nandray lamasinina avy ao amin'ny gara lehibe ao Cairo ho an'ny Khartoum renivohitra feheziny tafika ireo fianakaviana marobe omaly. Noraisiny fanjakana Egyptiana antanana ny fodindreo fianakaviana ireo ka nomena maimaimpona ny tapakila ny dirana tao anaty fiarandalam-by. Naneo fahoriana sy alahelo ireo mpitsomponenana nandao any Egypta, firenena manohana akaiky ny Soudan sy miara-miasa aminy manam-pahefana amin'ny fanomanana fiverenana an-tsitrapo sy fanarenana ny firenena ny avian'izy ireo. Nilaza ny iray tamin'izy ireo fa nikiasa itoetra maharitra tao Egypta saingy nanapa-kevitra niverina ao Soudan noho ny fandrenesana ny hetsika fampodiana. Araka ny tatitra navoaka ny fikambanana raisam-pirenena misahana ny fifindramonina na ny OIM dia mihoatra ny rahetsy ireo mpitsomponenana Soudanais izay niverina avy any Egypta teo anelanela ny 2 janoary sy 20 aprily 2024. Marina fa hatramin'ny volana aprily 2024 dia niditra anaty ady antrany Soudan izay namoizana ain'olona efatralina. Soudanais anetsiny no nitsoaka ny findramonina. Nandray mpitsomponenana betsaka indrindra tamin'ity ady ao Soudan ity Egypta nanodidina ny 10 mety sy iray tapitrisa no nitsoaka tany amin'ny tapany avaratra. Ny lehilahy lava indrindra eran-tany ny velona tsy maintsy miara-monina amin'ny maty santionan'ireo ao anatin'ny vaovao hafakely izay hoentina aminao amin'ity androany ity. Dahoary. Tany Meksika nahazo fisondrotana grady ny polisy vavy iray noho ny fampinonoana zazakely iray mitomany. Araka ny vaovao, nilaozany reny ilay zaza ka efa 27 ora tsy nisakafo. Teo ampanaovana iraka tao amin'ilay faritra ity polisy ity no naheno ny fitarainana ka nampinono avy hatrany ilay zazakely. Marihana fa manana zanaka mbola minono koa ity polisy vavy mahery fo ity. Nisy nahita sy nakasary ny fetsy ny feno fitiavana ka niparitaka be tamin'ny tambazotra serasera. Vokatry ny atsarampony dia nisondroboninahitra izy taty aoriana. Voatery miara-monina amin'ny faty ny mponina vitsivitsy ao Manila, Filipina noho ny fahatereny ny fonenana sy ny fahasahiranana. Apetraka ao an-trano fandriana na ao an-dakozia ny vatapaty misy ny razana na koa ao no anorenana fasana manokana. Misy amin'ireo mponina koa anefa no matory ao am-pasana amin'ny alina noho ny fahaterena tafahoatra. Robert Pershino Adlaw, teratany Amerikana no olombelona lava indrindra maneran-tany, voarakitra ara-tantara hatramin'izao. Teraka tamin'ny 12 febroary 2019 tao Alton, Illinois, États-Unis ny tenany. Ny tombo tsy akijanona no ny aretina tsy fahita firy antsoina hoe gigantisme io Adlaw. Tena nampitolagaga ny abeany sy ny alavany. 2.7 metatra io Adlaw
ary milanja 720 kilao. 730 AA ny refin'ny kirarony, zany hoe 770 cm ny velatongony. Tonga tamin'io alavan'io io Wadlow teo amin'ny 120 taona monja. Inona no natonga izany? Nisy hyperplasia tao amin'ny grande pituitaire ka natonga ny vatany amokatra hormone itombona be loatra. Vokany, tsy nitsahan-tombo izy na dia efa lehibe aza. Tsy afaka nandeha intsony izy rehefa andavanandro, mampiasa crutch manokana izy. Na dia zany aza, malemy fanahy, manao atsikana ary mora mifandray tamin'ny olona io Wadlow. Tena tiany vahoaka sy ankalazain'ny aina aman-jery izy tamin'izany fotoana izany ny tenany. Mampalahelo anefa fa tamin'ny 15 Jolay 1790 mahateo amin'ny 12 taona ny Robert noho ny infection avy amin'ny crutch naharatra ny tongony. Tsy nisy fitsaboana naomby tamin'izany fotoana izany. Nalevina tao Alton, Illinois izy. Misy sary vongana sy tsangam-bato lehibe manamarika ny halavany ao. Hatreto dia mbola tsy nisy nahatratra ny halavany Robert Wadlow. Aja ho an'ilay Gentle Giant Robert Wadlow no Gentle Giant tiany rehetra. Tsy vitany hoe lava indrindra izy, fa navita mnampiseho fa zava-dehibe ny fahalemem-panahy ananany. Nisy ny inona ilay akondro mitentana 5 tapitrisa euro. Naranty tany Metz, France, ny asakantiny Maurizio Cattelan izay misy akondro tazonina amin'ny scotch. Nohan'ny mpitsidika iray nefa ilay voankazo. Navoaka moramora ilay mpihinana akondro ary naverina napetaka tamin'ny scotch ny solony. Marina fa soloina amin'ny fotoana efa noferan'ity mpanakanto amin'ny art contemporain ity ilay akondro, satria mazava ho azy fa miasimba miaraka amin'ny fotoana. Mandrafitra ny asany Maurizio Cattelan aranty ity akondro ity. Tsy vao izao izy ity no nisy nihinana. Efa nisy mpanakanto iray koa nihinana azy tany Floride, États-Unis, ho fanoherany vidiny tamin'izany izay manodidina ny $100 izay nambarany fa tsy mitombona akory. Tena afakely tanteraka ny zava-bitan'ireo mpianatra tanora roalahy ireto. Navita namorona rafitra teknôlôjia, afaka manova ny pipi ho angovo ahazoana mamokatra herinaratra. Mampandeha herinaratra ao an-tokantrano, mandritra ny volana maromaro ny pipi, ka arakaraka ny abetsany atao aminy no mampitombo ny herinaratra avoakany. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao alina izao, mankasitraka anao nanaraka zany hatramin'ny farany isaorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina nafahana sy niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao, mametraka ny soavatsara veloma tompoko.